Andreo matoa Bosoary Said Arsenina voalohan'ny fikambanana Silamo Malagasy misy tompony vokatra vaovao izay vokarinareo mahakasika ny boky Sorabe. Inona no azo ambara mahakasika anazy io, hitondra inona ho an'ny mpamaky sy ny mpiaramonina zany na ny firenena mihitsy azy? Eny anisan'ny zava-dehibe ny le soratra mahakasika ny Sorabe. Boky moa le izy natao mba hamelomana ny tantara tsika malagasy. Ny tantaran'ny malagasy moa tsy nanomboka tamin'ny fanjanahantany fa efa taloha be ny fanjanahantany, ary izay nanamarika ny maha-firenena tamin'izay ny soratra, ary ny Sorabe no nampiasaina tamin'izay. Ina moa ty Sorabe? Sorabe dia fanoratra teny malagasy amin'ny tenin'ny arabo. Zay zany no zavanisy ka ny nampianarina teto amin'ny firenena tamin'izay fotoana zay dia ny Sorabe zany no nampiasain'ny fanjakana, nampiasain'ny vahoaka malagasy tamin'ny fifandraisana tamin'ny rehetrarehetra, na tamin'ny samy malagasy na tamin'ny firenena samihafa. Zay teny zay no nampiasaina, ka tsy afaka miala anatin'ny tantaran'ny malagasy zany Sorabe zany. Zany no natonga ny mpanoratra iray Asad Bogla Mauriciana izy io, zay mpivezivezy teto Madagasikara tanatin'ny fotoana maro 10 taona mihoatra, ka nahita izy ny mazava-dehibe loatra izany Sorabe zany, nandray andraikitra nanoratra mahakasika zany izy, ary nanampy ny fomba malagasy, ary ina ny fifandraisany tamin'ny ara-toekarena sy ara-tsosialy. Zany rehetrarehetra zany voalaza ao anatin'ny boky izay nosoratany io Ranga Asad Bogla io. Amintsika malagasy dia ny tombony ny nazahoantsika zany nafantarantsika ny tantara, ary ny tantara rehefa tsy tantaraina dia maty, ary rehefa maty ny tantaranao dia maty miaraka amin'izany koa ny manao anao. Ka ny mamalagasy, ny malagasy anisany zany Sorabe zany dia izay no nandraisana andraikitra tamin'io fanaparitahana ny Sorabe io. Misy firipetsy izy io dia rovina no mety hoe hita iny ampelatana amin'ny mpanjika. Ny aniana amin'ny 200 pejy any zany boky le soratan'ny Ranga io, marobe ny zavatra ny resahana anatiny ao. Efa nisy moa zany no zaraina tamin'ny iny nanaovana ino famoahana amin'ny fomba ofisialy zany boky zany, ary mbola jirena ahoana ny ifanarahana amin'ny amoana azy ho an'ny bisin'ny maro eto amintsika. Izy io hoe rehetra no afaka mahafantatra azy Sorabe zay, sa tena misy fianarana manokana mihitsy mikasika azy ty, sa hoe natokana ho an'ny Silamo mihitsy ny Sorabe zany? Ny Sorabe ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka izy io, tsy natokana ho an'ny Silamo na hoe tsy Silamo, fa ho an'ny malagasy rehetrarehetra no nanaovana satria tantaran'ny malagasy no resahana. Ary ny tena arabo azy tsy maintsy mianatra ahoana ny fomba fanoratana teny arabo vao afaka mamaky sy mampiasa zany soratra zany. Nefany tahaka ny teny rehetra io azo ianarana ary tsy sarotra, vitatsika ny mianatra zany, ary misy mpampianatra afaka mampianatra zany koa eto amintsika. Dia maritra fonony fianarana teny arabo zay mahay atao hoe akapobeny mba atsika zao koa amin'ny atsika hoe
arakaraka ny fazotoan'olona ny afany manafengana na matareka ny fianarany fa ny mahasoratra azy na dia herinandro any vitanao ny mianatra azy ny mamaky sy ny dikany dia mila fotoana kely tahaka nanao mianatra ny teny vahiny rehetrarehetra reny. Hoe misy alphabétisation ohatrin'ny teny malagasy dia izy io sa hafa misy abidi tahaka ny abidi rehetra ny teny arabo valambiroapolo ny litera ao anatiny dia iny no mitambatambatra mahatonga ny teny iray na fizanteny na fiteny iray. Isan'ny mampiavaka azy atao hoe teny arabo zay rehefa manoratra fianakaviny makany akavanana sa ny teny arabo dia avakavanana makaty ankavia zay no fomba fanoratra azy ary efa zay moa nanompotanany voalohany ka zay no tsy mitsarana rehefa anao hianatra teny arabo sy hanoratra teny arabo. Isan'ny atao hoe betsaka président mampiasa ny sorabe tony indrindra fa resaka tontolon'ny fitsaboana tena misy fandraisany be zay olona mampiasa anazy zay manahoana ianareo? Ny sorabe tany amboalohany ny ampiasaina tamin'ny rehetrarehetra samy nampiasa io soratra io avokoa ny rehetra narana ny fiangonana ary nampiasa fiangonana kristianina nampiasa io sorabe io fa indrindra moa ny hafa ny fampianarana tentsika zay ny fanjakana ary nampiasa io sorabe io tamin'izay fotoana zay talohan'ny fanjanantany ary ny vahoaka malagasy nampiasa io sorabe io ka ny rehetrarehetra zany nampiasa io ary anisan'izany ireo mpitsabo tamin'izay fotoana zay ary anisan'ny natazona ny azy ny mpitsabo tamin'izay fotoana zay no ahitantsika betsaka ny fitsaboana ahitanao ny mirakitra sorabe no fanazavana azy noho n'izy ampiasaina anatin'ny fiarahamonina ary tsy naty mihitsy ny fampiasana zany mandraka ankehitriny. Inona zany no azo tsoahana tanteraka hoe lasa ohatra hoe ampany am'izay hoe tantaran'ny fanjanahantany zay atao anatin'ny boky nambaranareo? Anisany naprisika ny mpanoratra nanoratra boky io noho ny zany tantara somary very to amintsika zay no nataony mba ampatsaivana ny zanaka malagasy fa nisy soratra talohany io soratra frantsay io soratra latiny io fa tsy io no tena soratra izay nisy teto Madagasikara hatramizay manaitra koa ny tanora mba anao fikaroana misimisy kokoa makasika ny kolotsaina eto Madagasikara satria efa anatin'ny kolotsaina eto Madagasikara zany sorabe io ka ny fampiroboroboana azy ny fanehoana azy ary ny famelomana azy anisan'ny vakoka lehibe ho antsika eto Madagasikara. Ny any ivelany any amin'ny librairie tranomboky maro isan-karazana ny ivelany indrindrindra fa any Frantsa sy ny Angleterre misy ny mahakasika zany fa nahoana antsika eto Madagasikara tsy misy anisan'ny manaitra saina zany tsara ny fahafantarantsika malagasy ny mahakasika antsika satria zay no mahany malagasy. Ny afaka ho an'ny mpijery antsika ny tsara ho fantatsika ny mahakasika io sorabe io boky le boky zany boky mirakitra tantara mirakitra ny fifandraisana tamin'ny velany ary misy fombafomba ampiasaitsika eto Madagasikara am'izao voalaza anatin'izay ary koa ny fifandraisany satria Morisana moa nanoratra azy fifandraisany
ny Maurisa sy ny Madagasikara ahoana ny nidirany zany teto Madagasikara voarakitra koa anatin'izay ka ny tsara sitomina angambany ho lesona ahoana moa ny vahiny mazoto manolotra mahakasikatsika ka atsika indray no miravitanana amin'ny mahakasika ny fiainatsika sy ny tantaratsika ka mampirisika ny rehetra mba andalina ny tantara ary ampiasa zany satria manaiky koa tsika fa tantaratsika zany tsy azo hoe tokony ho adina na ho vonona fa aleo miaina amin'ny tantaratsika ny olona zay matazona ny vakokiny sy ny tantarany ihany no maharitra sy manjaka eto an-tany.